Ya, miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'ny tompo a. Ny fiadanan'ny tompo any eo amintsika tsirairay avy a. Ny voninahitrany dia ho an'Andriamanitra irery ihany hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Androany tsika dia manana lohahevitra anankiray indray izay fampahirizana moa ao anatin'ity tambajotra sosialite na ny réseaux sociaux zany ahafahantsika mifampahery. Efa nomen'Andriamanitra daholo moa ny fahafahana rehetra ahafahana mifampahery na dia any ampitan-dranomasina lavitra any azy ianao dia afaka mifanerasera mivantana tahaka izao tsika noho ny fahasoavan'Andriamanitra daholo izany rehetrarehetra izany. Ya, androany tsika dia manana izay lohahevitra izay hoe mila miverina teo amin'izay niainganao ianao raha tianao hiverina aminao izay very teo aminao. Somary hafahafa kely le fampaherezana fa mifono anatra lehibe izy ity eo amin'ny fiainana andavanandro mba ahafahantsika miaina tsara, ahafahantsika mifampahery dia misy fananarana lehibe ao anatin'izay ny zavatra ny simotety hoe ny tantara zany dia tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany. Tena misy zavatra tokoa nataon'Andriamanitra tamin'ireny asa fanompoan'ny mpaminany ireny. Tena mahagaga mihitsy ny fiasan'Andriamanitra mahery tamin'ireny ary tena tsy ampoizina mihitsy misy tena décision an'Andriamanitra na fanapahan-kevitra avy amin'Andriamanitra izay tsy takatry ny sain'olombelona mihitsy hatramin'ny mpanjaka hatramin'ny mpaminany dia gaga avokoa. Ndao ary tsy ho lava resaka intsony fa avy hatrany dia hijery an'iny soratra-masintsika amin'izao fotoana izao efa mivavaka moa zany talohan'ny anaovana an'ity vidéo ity avy hatrany tsika tonga dia hiditra avy hatrany any amin'ny vaky teny na ny famakiana ny verset ato amin'ny baiboly. Voalohany indrindra aloha zany dia ilay tenin' Jesosy Kristy tamin'ny fiangonana tao Efesosy no hoentina amintsika voalohany ilay manarakarak'izay dia ilay teny nataon'ny Elisa mpaminany tamin'ilay vehivavy anankiray. Ao amin'ny fanambarana na apokalypsy toko 2 dia 15. Zao mivaky ny teny rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy. Fanambarana toko 2 na apokalypsy toko 2 15. Koa tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany, fa raha tsy izany dia ho avy aminao fainganao ka mindra ny fitoeran-jironao, hiala aminao raha tsy mibebaka ianao. Zay zany ilay andiny soratra masina eto hoe koa tsarovy izay nitoeranao izy fony tsy mbola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany, fa raha tsy izany dia ho avy aminao fainganao ka mindra ny fitoeran-jironao, hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo, le toerana teo aloha zany izay niainganao, zany hoe nisy toerana mahafinaritra zany tao nisy toerany famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo, le ianao le nahery, la ianao le mazoto mivavaka, la ianao le tena tsy mila taomitaoma mihitsy fa tonga dia tena ao tsara ny fahasoavany ary zay ny fampahirizan'i Jesosy famporisihana hoe mila miverina amin'izay satria lavitra zao lalan-danitra zao mantsy dia mila an'izay enthousiasme na ataontsika hoe motivation zay na eo amin'ny fiainana ny fanompoana an'Andriamanitra mba ahafahantsika mandeha lavidavitra kokoa amin'ity fanompoana an'Andriamanitra ity. Betsaka ny zavatra very betsaka ny zavatra efa tsy ao intsony ny aim-panahy efa tena mangatsiaka ary tena hoe tena sarotra mihitsy ny iverenana any amin'izay toerana teo aloha zay. Dia vakitsika manaraka ihany koa ny ao amin'ny mpanjaka 2 toko 7 dia ny 1 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Elisa efa niteny tamin'ilay vehivavy renin'ilay zaza maty novelominy ka nanao hoe miaingaka mandehana ianao sy ny ankonanao ary mivahiny any amin'izay azonao hivahinianana, fa Jehovah efa niantso mosary
sady ho tonga izany ka aharitra fito taona amin'ny tany. Dia niainga raha vehivavy ka nanao araka ny tenin'ilay lehilahin'Andriamanitra ary lasa izy ny ankonana ka nivahiny fito taona tany amin'ny tanin'ny Filistina. Ary izao no niseho rehefa afaka fito taona dia nody avy tany amin'ny tanin'ny Filistina raha vehivavy ary lasa nitarihana tamin'ny mpanjaka izy ny amin'ny tranony sy ny taniny. Ary ny mpanjaka ny teny tamin'ny Gehazy mpanompon'ny lehilahin'Andriamanitra hoe masina ianao, lazao amiko izay zava-dehibe rehetra nataony Elisa. Ary izao no niseho raha mbola nilazalaza tamin'ny mpanjaka ny amin'ny namelomany Elisa ny maty izy, dia indro ilay vehivavy reniny zaza maty no velominy nitaraina tamin'ny mpanjaka ny amin'ny tranony sy ny taniny. Ary hoy Gehazy: ry mpanjaka tompoko, ity ilay vehivavy ary io koa ilay zanany maty no velomin'ny Elisa. Andininy fahaenina ity, andininy fahaenina ity ny tena mahafinaritra be ny mamaky azy. Ary noho ny nanontanian'ny mpanjaka raha vehivavy dia nilaza, ary dia notendren'ny mpanjaka ny tandapa anankiray ka nomeny teny hoe avereno izay azy rehetra ary onero ny vokatry ny tany rehetra hatramin'ny andro nialany tamin'ny tany ka mandraka androany, na hoe mandraka ankehitriny. Izay zany izy, avereno izay azy rehetra hatramin'ny andro nialany tamin'ny tany mandraka ankehitriny. Zao zany sehon'io tantara io hoe nanana zanaka lahy ity vehivavy ity. Tsy nanan-janaka mihitsy aloha kely izay, tsy nanan-janaka mihitsy fa dia fahagagana nazahoany zazalahy. Tsy manan-janaka ianao amin'izao fotoana izao miaina amin'ity toriteny ity, tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy ianao amin'ny herintaona tahaka izao ho tonga aminao anie izay irianao. Amin'ny herintaona tahaka izao hanananaka anie ianao ary hiteraka zazalahy. Tahak'izay mihitsy nitsodran'ny mpaminany teto tena nitsofin'ny rano ity vehivavy ity ary dia nahazo zazalahy avy tamin'i Jehovah. Ndrisy mantsy. Fa rehefa azo indray ilay zaza dia maty. Tratry ny aretin'andoha mahery vaika be, ataontsika hoe fanitona tena, ary io fanitona io tena miakatra ambony be ny température rehefa ny zaza mivoa fanitona dia tena tsy mahazo aina mihitsy. Dia izao ny zavatra niseho rehefa novelomin'ny Elisa zany ilay zaza maty dia velona. Ary izay ny tena mpaminan'Andriamanitra, tena mahazo hafatra avy amin'Andriamanitra. Tsy hoe etiketika fanapo fotsiny hoe io misy fahoriana dia andao ametrahan-tanana dia hitsangana io maty io. Tsy izay izy, fa tena mahazo révélation, fanambarana avy amin'Andriamanitra mihitsy hoe hatsangano ny maty. Ary izay mpianatra Jesosy Kristy koa moa dia efa niteneniny any amin'ny testameta vaovao any hoe diovy ny boka, hatsangano ny maty, voay ny démonie, amin'ny paladino marenina, toroy ny filazantsara, toroy fefamby akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ajantsika hatreo zany ny amin'iny hoe resaka fananganana maty iny fa asa fampompaminany hoa zany taloha ary toy izany Jesosy ihany koa. Dia naniraka ny mpianany koa Jesosy, naniraka anao izy rehefa tena feno ny herin'Andriamanitra tsika mahazo fanambarana. Marihako tsara hoe mahazo fanambarana avy amin'Andriamanitra ka ry amin'ny fanahy masina fa tsy manao foana. Dia niainga amin'izay zany le mosary teo amin'ny tany. Tonga amin'izay zany, tonga le mosary. Ka io mosary io manko misy izy io fito taona ary misy telo taona. Rehefa tena henjana zany ny mosary dia fito taona. Teto zany tena henjana be le mosary satria nahatratra tena tany amin'ny tena hoe fito taona tany mihitsy. Dia teny moa ny mpaminany hoe miala teto ianao ilaozy daholo ny tranonao, ny taninao, ny havanao, dia ndany ianao mandeha mikisaka any amin'izay toerana hitanao fa mety andehanana. Zao nefa ny zavatra niseho ry havana. Indraindray tokoa tsika dia tsy mahalala an'izay mety zavatra hoe handrava sy hapotika amin'ny fiainantsika. Indraindray tsika mitoetra any amin'ny tanin'ny fahavalo dia eo indrindra ny manararoatra ny olona, eo ny manararoatra ny olona. Indrindra moa fa tsika mpivavaka indraindray za matetika ry havana dia tena misy fotoana tena hoe fantatry ny olona hoe mpivavaka malemy fanahy tsotra dia ararotina. Fa zao tsika tokony tsy olona azo ararotina, fa rehefa mahita sy marina dia mila mijoro amin'izay tsika, satria tsy any Jehovah anie ny tany izay rehetra eo aminy. Ary tsika le mitoetra ao anatin'ny fanjakana tsy azo ampiroroana. Nahoana moa tsika moa no hiaina ato
atsojaina hoe iainao anatin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra na hoe pression na presina tena enjana be de tsy hamaly ve mila mamaly ihany ka fa atao aradrariny le izy rehefa tojo zavatra takriny zany de tsy hoe mandatsadra olona fa ny fahamarinana tadiavina tsy ianao ndrainy andeha hiady tolona amin'nofo aman-drà fa amin'izany fotoana zany ozy Jesosy tsy ianareo ny teny fa mifanahindrainao izy any an-danitra zany hoe rehefa misy zavatra zany tokony hovaliana de mamaly tak zany ake Jesosy rehefa nanontanian'ny fariseo izy nametrahany fanontaniana fandrika rehefa mizavatra tokony hovaliana de namaly izy de ohatr'izay zany le izy ka ity vehivavy ity nefa petraka tany amin'ny tany Filistina de fatatsika tsara moa zany Filistina zany fa ry ekipandry Delila zany any amin'ny tanànandry Delila zay vehivavy Filistina vadin'ny Samson ratsy fanahy ary tsy tia an'Andriamanitra ny olona tany amin'ny tany Filistina ary zareo ireo de manana andriamanitra anankiray tsony hoe Dagon io andriamanitra Dagon io de olona ny tapany ambony de trondro ny tapany ambany tahaka an'ireny zazavavin-drano reny zany fa atao statut na hoe sarivongana zany de io zany ivavahana sy akofa zany hoe tena au contraire na mifanohitra tanteraka mihitsy zany am'le andriamanitra ivavahantsika andriamanitry ny kristianina andriamanitry ny hebreo zay nolazain'i Jesosy manao hoe andriamanitra de fanahy ary zay mivavaka aminy de mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana zany hoe tena mpivavaka zany tena kristianina de tsy mila identification na misy zavatra ho atao eo fahatsiarovana fa isika de mandeha amin'ny finoana fa tsy amin'ny fahitana amin'ny finoana zany amin'ny fanahy sy ny fahamarinana zay mahatonga antsika rehefa mivavaka de mikipy ny maso satria tena hoe ny masom-panahintsika mihitsy mila mibanjana an'Andriamanitra fa raha tia nofo be tsika ty mantsy indraindray mahita vitsika mandehandeha eny tsika mahita tazantsika daholo ny zoro-trano hoe atao tsy mifafa zany trano zany atao misy molaly atao misy tranokala misy tranona fangaraka feo any ambadimbadika any eny daholo fa mikipy mihitsy zany de tena mifatoka tena hoe tena masom-panahy mihitsy ny mijery banjana amin'ny fanatrehan'Andriamanitra de Filistina mi atao aminao teo zay ny azony fahazarany Dagon miankohaka eo izy eo zany mibanjiny eo de mijery eny eo sarin'Andriamanitra io izy de fahavalona zanak'Israely io satria ny Andriamanitsika eo atao aminao teo tsy hita maso fa enotsika fa mahery izy misy ary tena hoe izy le Andriamanitra mpamorona de zao niala tamin'ity vehivavy ty daholo vokatry le mosary zany nararotin'ny olona eo le teneniko aminao hoe misy ho any manararotra satria vavaka malemy fanatsika de ararotiny lasa daholy lasany olona daholy ny zavatra ty vehivavy ity rehefa niainga teo mitanahy io izy ka ary tonga tany amin'ny tany Filistina koa de mbola rava tany koa tena hoe rava tanteraka fa zao nefa rehefa tena mijoro tsika amin'ny fampiponan'Andriamanitra na de tena hoe potika aza ny fiainanao ho averin'Andriamanitra zay rehetra very teo aminao amenina ve zany averin'Andriamanitra misy mpivarikazo zay ry havana manana masinikazo asa zay fomba nidiran'le afo teo fa tonga de potika tonga de may lay fivarotakazo tonga de jovavolombelona moa izy zany atao am-piangonana taty tosy zany jovavolombelona izy hoe za ozy izy ry havana very atsasaka na miliara tsy mba hoe million na hoe 500 000 700 000 atsasaka na miliara marina tokoa zany satria raha vidina masinikazo sy ny vidina boiron sy ny planche sy ny hazo ala de tena lafo very atsasaka na miliara fa zao nefa jovavolombelona izy rehefa tena mifikitra amin'Andriamanitra tahaka ny Job tsika ka tsy miala mihitsy de averin'Andriamanitra izay zavatra very teo amintsika ary zay le loha hevitra zay le ifampahavezantsika manao hoe ninona very teo aminao de ho averin'Andriamanitra aminao zany Job de tena fikitra maty daholo ny zanany fa zao naverin'Andriamanitra men'Andriamanitra zanaka izy ary tena hoe mihoatra lavitra no zay niveriny mihitsy aza nataon'Andriamanitra
teo amin'ny fiainana. Hitantsika zany eo amin'ny Joba toko faha 12 Joba toko faha 2:7 azafady. Joba toko faha 2:7 andininy faha 12. Ary Jehovah ny tany fiafaran'ny Joba mihoatra noho ny voalohany fa nanana ondry 4,000 amby 1 alina sy rameva 9,000 sy omby 2,000 ary biriky vavo 1,000 izy. Ankoatr'izay moa dia lavalava le texte io fa tsy vakitsika fa le tiana tongavana dia hoe naverin'Andriamanitra izay very satria tsy niala mihitsy izy tao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Zay zany teknika anankiray izay ahafahantsika mahazo izay zavatra very, mirécupérer, mirattraper zavatra very teo amintsika dia mila miverina teo amin'izay niangantsika etsy. Tsarovy izay nitoeranao Jesosy fony sy mbola lava. Resaka ara-panahy moa izy dia hoe misy olona maimaina ara-panahy tsy ampivavaka mahatsapa mihitsy tena hoe arifesina dia mila miverina mitadidy ianao hoe inona kay nataonao tamin'ny ianao nahazo fomba nataonao nahazoanao batisa amin'ny fanahy masina, inona nataonao nahafahanao voaray batisa, inona nataonao nahafahanao nahatonga anao zanak'Andriamanitra, ahoana kay ny fomba fifandraisanao amin'ny tompo. Dia zay zany mila tadidiana dia mila hiverenana. Za rehefa Denisy nandefa SMS taty aminao hoe inona ozy ny ataoko fa tena tsy mahatsapa ninona intsony ny fanompoana an'Andriamanitra. Zao teneniko tamin'ny marina ao fa anaty filoboana antsika confinement rehefa mihiboka moa na tsy mihiboka ihany fa rehefa fahavaratra kipy fahavaratra ozy ny olona dia mirangorango be ty nofontsika ty rehefa fahavaratra tena kanina foana. Dia indrindra koa moa fa le hoe mihiboka dia mivezivezy eo dia manitra ny an-dakozia sy ny tady-sakafo le nofo zany dia tsy sarotra be ny anomboa anazy. Ary zay mahatonga an'le hoe betsaka mangatsipo amin'izao confinement zao satria hiantsana be le manombo ny nofo. Dia zao fady ihany ianao fady ihany arak'izay vitanao dia tsaronao amin'izay ilay fomba mifandraisana tamin'ny tompo. Za manokana rehefa fady ihany dia tsapako hoe tena ohatrany mahatsiaro an'ilay fanoloran-tenako tany amin'ny voalohany rehefa mifady ihany. Le fivadikanina tena izy koa aloha le tsy mihinan-kanina fa zao dia hoe fady ihany dia ranona pango koa natao rano fisotro fa rano tsotra. Hitanao ry Ezra makeny amin'ny on'ny ahava dia rano mandeha mihitsy io ny sotroina. Ry Daniel rano, ry Eli mpaminany tena rano mandeha, reny ranon'ny kerika. Dia zao zay zany le tena fivadikanina tena izy tsy mihinan-kanina. Ary ny Silamo zareo zany tena maniry mihitsy hifandray amin'le hoe ara-panahy, tena hoe ampitombo ny degré sy ny niveau ara-panahy, tena tsy misotro rano mihitsy zareo. Fa iny kosa aloha efa enjakenjany aza miditra amin'iny ohatra hoe marefo ara-panahy fa mahafaty iny le hoe tsy misotro rano. Fa zay aloha zany tena hoe mampitombo ny ara-panahy ary tena hoe mifandray akaiky amin'ny tontolo, tena hoe tontolon'ny ara-panahy mihitsy ianao. Mora kely aminao zany ny hoe voakasiky ny herin'ny fanahy masina rehefa tena hoe fady alina tsy misotro rano. Ny Silamo moa zany dia mihoatra lavitra noho tsy mitelin-drora, tsy atelina-drora, tena hoe le tena maina be, le tena hoe voaomby tanteraka mihitsy zany nofo zay ny anazy ny tadiavina. Fa eny tanjona moa zany amin'ny fivadikanana dia mba hiverenanao anatin'izay fandroran-tena teolojia fa tsy dia le fampijalian-tena loatra koa aloha tsy dia tena zay ny ilaina. Fa ny résultat andrasana zany dia hoe tafaverina ve ato amin'le toerako teo aloha. Le vehivavy ty le nambaran'ny Elisa ty fa tafaverina tamin'ny taniny izy dia naverin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetrarehetra izay very teo aminy. Naverin'ny mpanjaka, tendren'Andriamanitra ny mpanjaka dia mpanjaka indray zany teny tamin'ny tandapana hoe avereno izay azy rehetra. Tsika zany moa rehefa tena matoky amin'ny fanompoana an'Andriamanitra lesona azo tsoahana ihany koa ny hamaranako azy dia hoe omen'Andriamanitra anao fanalahidiny fahitampiti. Resaka fahitampiti iny zavatra misy teto mahita fiti amin'ny olona ianao rehefa tena olon'Andriamanitra, olona miavaka, olona spesialy mahita fiti. Josefa dia nahita fiti teo anatreny tandapany Farao sy ny vahoaka. Ahita lehilahy zay manana ny fanan'Andriamanitra tahaka an'io aiza indray ianao mpanjaka
nahita fity mihitsy zany izy, ary zay ny tena zava-miafina. Raha very asa ianao ka te hitady asa de omen'Andriamanitra anao anie le fanalahidiny fahita-pity, isokatra daholo ny lalana rehetra. Amen ve zany? Isokatra daholo ny lalana rehetra, ary tsy ampozonao fa zay zavatra rehetra bloqué rehetrarehetra de débloquén'Andriamanitra daholo zany satria anao mahita fity amin'Andriamanitra. Ariny zany ny ampahirezako anao eto am-pamaranana de fitsikoana vavolombelona. Za ry havana nisy fotoana tena nataon'Andriamanitra nahita fity taman'olona. Ity ndray moa zany resaka hoe fitarihan'Andriamanitra tsy takatry ny saina mihitsy izy, tsy takatry ny saina. Nanao fitoriana filazantsara ary tao anatin'izay tena tsy natosika le zany nisy dépense imprévue, zany hoe nihoatra tampoka le dépense, le fandaniana zany. Fitoriana filazantsara teo amin'ny 4 andro, toerana 4 andro, dia tao anatin'izay no tena sahirana mivezivezy, sahirana mikarakara. Ny olona etoana sakafo koa, ny batabata entana sy ny ohatran'izany teo amin'ny toerana anankiray zany. De inona izy ianao tsy ampy intsony le vola de farany rehefa tena niregleko zany ny farany am'le vola, tsy mbola le vola rehetra fa mbola hoe ataontsika hoe mbola nisy ambiny tany amin'ny 10 alina 9 alina tany, de nataon'Andriamanitra nahita fity de navotsitra le olona le vola, navotsitra. Zay le hoe zay le fanotsorana zay le hoe Andriamanitra manamaivana ny entana, manamaivana ny zavatra mavesatra, manamaivana ny olana, manamaivana ny zavatra manahirana. Zay le fahita-pity zay. Ary zay no nangatany Mosesy tamin'Andriamanitra ny amin'ny Exodosy toko fa 3:30 hoe ahoana ozy izy ny alalako, ahoana ny ahafantarako fa mahita fity eo anatrenao aho. Exodosy toko 3:30 3:30 hoe koa ankehitriny fona aminao aho, raha nahita fity teo imasonao dia aseho ihany ny lalanao, ankehitriny azahoako lalanao. Aseho ihany mihitsy Andriamanitra le lalana ahafahako mivoaka ao anatin'ity situation sarotra ty, ao anatin'ity zavatsarotra mahazo aty, aseho ihany mihitsy le lalana. Azonao atao ny mangataka an'izany amin'Andriamanitra. Ary ny mpaminany Isaia amin'ny Isaia toko fa 4:20 andininy voalohany de milaza mihitsy hoe Andriamanitra engany ka ho triarinao ny lanitra izy mba hidinanao, triarina mihitsy le lanitra. Amin'ny alalan'inona ny fomba ahafahantsika manatritra ny lanitra io? Amin'ny alalan'ny vavaka. Le tsika zany efa mivavaka tahaka an'ireny hitanao le mpandrafitra le manana perceuse reny, na hoe mandoaka rindrina, persena mihitsy zany hoe lavagna ohatr'izay zany tsika rehefa mivavaka, tena hoe mivavaka mandrapisokatra le lanitra. Ary zay moa le hiran'ny Rija Rasolondahibe hoe hiaraka hivavaka tsika izy mandrapisokatra ny lanitra, tsy maintsy tafita, tsy maintsy mandresy. Zay zany le tena zanak'Andriamanitra marina, tsy maintsy tafavoaka foana, ninona blokazy ataony devoly, tsy maintsy tafavoaka. Jesosy ny modelo atsika. Inona moa tsy efa nataony ny mpanenjika an' Jesosy fony izy tety ambony tany tao amin'ny ministirany. Ny tena trovato am'izay le izy hoe ny tena azy ireo eny ambony aram-bato avy eny, ao no tena vonoy fa zao tafavoaka foana izy. Misy fotoana ary izy ny tena nampiaiky volana ry havana, de tamin'ny fotoana tena natezitra sy narompotra ny vahoaka tamin'izany fotoana zany fa namakivaky teo ampovoan'ny vahoaka Jesosy ary tsy nisy kitika na de iray aza, satria voafehy am'le herin'Andriamanitra zany le zava-nisy teo. Ary zay ny zavatra tena hoe ifampahirizantsika hoe zay herin'Andriamanitra mifehy ny zava-misy zay atafavoanao eo amin'ny kion-dalana io, zay ny fampitondrantsika ambavaka. Mirary soanao mba ho tafavoaka ianao raha tena hoe very asa, raha hoe tsy mandeha tsara ny arabola, sahirana, mitsoka, lany masokarena tokony ahodina lany. Ary raha mpianatra ianao de manala examen foana fa tsy afaka mitripy, izao mitsotra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra ny nokatra lalam-pitahina tsy takatry ny sainanao ary de ho averin'Andriamanitra daholo, récupéren'Andriamanitra daholo, restauren'Andriamanitra mihitsy ny fiainako sy ny fiainanao, ary dia
samy tafiditsika ary samy lasa lavitra. Zay moa zany tena tanjony mba hahafahanao miresaka ny asa mahagaga zay nataon'Andriamanitra. Salamo 5:4 resao ny asa mahagaga zay nataon'Andriamanitra. Resao. Ahoana nahafahanao miresaka raha tsy mpandresy ianao? Ahoana nahafahanao miresaka raha tsy teo ny herin'Andriamanitra namolavolanao sy nitariky anao? Tsy afaka ny andresy mihitsy. Vahaolanao atsika tadiavo le herin'Andriamanitra lay mampiverina anao, ny toe-batana, ny heritsaina tsy afaka ampiverina antsika any amin'izay toerana ningatsika izay fa mila herin'Andriamanitra tsika. Ary io herin'Andriamanitra io mampifonitra atsika ahatonga antsika havita mihoatra lavitra no vitan'ny olombelona. Zay nge le tao amin'ny lipa aminany e, niazakazaka mihoatra lavitra no soavaly izy ary nandeha dia tongotra 70 andro sy 70 alina tany Horeba tendrombohitr'Andriamanitra. Rehefa ao zany le herin'Andriamanitra mahavita zavatra tsy vitan'ny servaon'olombelona tsotra, zany hoe tsy vitan'ny ati-dohan'ny olombelona tsotra. Ao manko ry havana an'olona miteny manao hoe ny heritsaina ihany e, ny fahaizana ihany mitondra an'io, ny expérience mitondra an'io. Fa zao ajanony daholo aloha zany rehetrarehetra zany fa zao tadiaviny herin'Andriamanitra. Ahafahanao mitady ny herin'Andriamanitra, mivavaha, ampitombohy ny fotoam-bavaka. Raha adiny reny vitanao teo aloha dia ampitombohy adiny ray sasany. Ohatra zay foana farany ianao feno herin'Andriamanitra, mamaky baiboly, raha mahavita toko iray ianao ampitombohy toko 2 toko 3. Raha mihaino toroteny indray mandeha ianao androany ampitombohy indroa intelo. Ohatr'izay zany le ahafahantsika mandray ny herin'Andriamanitra. Ary ity ny tena zava-dehibe. Ary za mitahiry eloka afoizy ny fahotana. Baiboly dia milaza manao hoe fa mbola mankasitraka ho tato am-poko aho dia tsy haino an'ny tompo. Ary ozy izy any amin'ny Korintianina 4:9-10 any milaza manao hoe mivoaha ka misara teo aminy ianareo ary aza manendry zay zavatra tsy madio. Mivoaha, mivoaha mihitsy zany tao Babilôna e, mivoaha tao Tesalonika, mivoaha ary aoka hivoaka tahaka ny vongana vaovao indray ianao Ary ity ihany koa fampielezana farany mandeha dia mandeha ny fotoantsika ny fampielezana ity. Raha tianao koa ny androso ara-panahy, adino daholo ny fahadisoanao rehetra. Eo koa ny problème. Iny fahadisoana iny dia iny foana naverimberiny devoly amin'ilay olona eo, fanameloana zany tahaka an'ireny zanatsy pika mitsatokato, zanatsy pika mitsatokato dia tsy afaka mandroso mihitsy zany e. Mavesatra. Zay ny mahatonga ny Hébreu 12:1 esoa zay zavatra mitambesatra mba miota malaky maro zay zavatra mitambesambesatra. Indraindray reny fahalemena reny mamery anao, tonga dia zao fotsiny zanak'Andriamanitra aho tia Jesosy ihany na dia tsy mendrika aza dia tia Jesosy androso a Jesosy fa tsy hemotra. Rehefa zay nataonao manampy anao ny herin'Andriamanitra. Aza adino ihany zay zavatra nampiravoravo tanana na kely finoana, zavatra nahatonga anao tena hoe nangatsiaka, adino ihany daholo reny manangana vaovao indray. Zay ihany zany tena teknika ahafahantsika androso. Hitanao reny mpanao baolina reny, rehefa resy izy dia tsy mieritreritra n'intsony izy. Marina fa hoe mila mijery ny lesoka teo aloha fa tsy dia ino loatra, fa le tanjony zany hoe hibata championnat indray amin'ny heritaona. Ohatr'izay zany le izy. Ohatra koa mpanao boxe mitady an'io championnat mondial io zany izy hoe ahoana nahafahako ho tonga champion du monde. Ohatr'izay koa tsika kristianina hoe tsika ndray tsy resaka champion du monde amin'ny zavatra zao tontolo zao mandalo, fa ny tsika zany dia hoe ahoana nahafahantsika mandresy amin'ny ati-piainana, ahoana nahafahantsika mandresy amin'ny fahotana, ahoana nahafahantsika mandresy ahatongavantsika ho tonga ny fiainana mandrakizay. Hatreo indray ary fampielezana menantsika tamin'ity. Zay fampielezana menantsika mila miverina zay niainganao ianao raha tianao hiverina aminao reo tongotsy ho very. Ireo zavatra rehetra mila very taminao, mila miverina, mila tonga saina zany hoe taiza ho aiza moa no nahatonga anahy nisiny zao zavatra zao, inona no nataoko, dia mila mirecule kely zany hoe tadidy hoe teto tamin'izao dia eo amin'izay anao zany ay velao any zany mila mandroso aho. Ohatr'izay zany izy. Dia zay koa moa nataon'Andriamanitra tamin'ny Jakoba. Mialahy mihitsy ianao Jakoba atao sekema atao fa tao ny nahafabaraka ny zanako ao, mivetaveta ny zanaky ny tompon-tany, ny zanako vavy Dina, ny zanako lahy indray namono olona. Ianao ty tena maimbo amin'ny fiarahamonina mihitsy, mialahy atao sekema atao anao fa ao no manimba amin'ny fiainanao. Ndana miverina ny Betely ianao fa tany nahitanao tohatra baka amin'ny lanitra. Dia iny tokoa moa Jakoba fa nareny daholo ny Andriamanitra sampy, novaina ny fitafiana. Tena zay le hoe ainga vaovao.
miverina mihitsy izy tena hoe nao tepara vaovao mihitsy hoe tena mila miverina tsy taka le zanaka daly tonga saina hoe tena tsy mety aminah nga ty toerana ratsy ty mila miverina tonga saina izy de miverina tany le rainy de rainy koa no tsy nanary azy tak zany riavana position'Andriamanitra rehefa tena miverina amin'Andriamanitra tsika miverena amiko ianareo izy de mba hiverina aminareo koa Jehovah Andriamanitra zany tsy mandatsy atsika hoe efa zao nge nataonao fa tsy mila anao tsony aho fa inona ny fahadalana vitanao tsy manao zany Andriamanitra rehefa tena miverina fotsika manontolo tsika de Andriamanitra koa tsy manary atsika zay zany fampielezany mena antsika androany dia zarazarao ny vidéotsika ary asio j'aime ihany koa mba ahafahanao mahita andreo ny vidéo teo aloha tain'Andriamanitra